Matsiaro misaotra an'Andriamanitra isika satria tamin'ny voalohandohan'ny taona iny dia efa nieritreritra hoe hanomboka le fambolena zany. Tsika hanao le hoe hanangona ny vokatra amin'ny manodidina an'Antananarivo dia tsy nahita financement mihitsy. Dia zao nefany a nisy an'io pacte alimentaire 2000 ans io tonga teto international za moa sendra tsy teto dia tena nahazo succès be mihitsy Antananarivo hoe navita zavatra tsara ary naresy lahatra ny zareo le izy. Ny tombontseho antsika dia tena le teny teo hoe ampiasa vehivavy maro tsika amboly zany dia zay produit tsy voacollecté ho alefa any amin'ny grande surface na amidy eny an-tsena dia avadika tsika sakafo tsara mahasalama sahaza ny olona rehetra. Ary zay moa amin'ny mareny anazy zany dia zay misy ny mba tena tiako hoe ahoana ny fomba ataontsika menakavy mba hisakafoanan'ny olona sakafo mora, sakafo tsara. Ahoana ny ataontsika rehetra mba hanomezana asa ihany koa. Indrindra moa zany ny tenako vehivavy dia ho an'ny vehivavy ny tena zavatra nikatsahana. Ary na ny dita ny velany ary zany dia mampirisika be mihitsy hoe atao foana ozy ny jerevana momba ny hanomezana asa ny olona sahirana sy ho anahy manokana zany le hoe mba misakafo ny olona. Tsika moa manana fitenenao ny kibo tsy mba lamosina dia rehefa misakafo tsara zany ny olona dia efa zavatra lehibe aloha zay. Zay ny tena tombontsoa ho an'Antananarivo renivohitra. Dia rehefa hitan'ny olona io engany hoe ataon'ny olona modely misoa fianatra dia mba manao koa ny olona sasany any ivelany any amin'ny province ohatra.